La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni Vaovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vaovao. Naresy tamin'ny serainy ohatra ny ekipa ny pirenena barea amin'ny Madagasikara raha ny fanandrina tamin'ny ekipa ny Etiopia. Iny lalao iny izay lalao farany andraisana anjarany fanevima tao amin'ny ekipa pirenena malagasy ny baolina kitra barea. Nanolotra maro mpakasitrahana azy tao iny lalao ny filohan'ny repoblika malagasy. Fiarah-mientana, firaisampo, firaisankina, ireo no takiana amin'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka amin'izao vanim-potoana lalovan'ny firenena izao. Ny mitabe tsy lany mamba, ny akanga maro tsy vakinam-boa, ny tondro tokana tsy mahazo hao. Ohabolana maneho fahendren'ny malagasy fahiny izany, fa tsy teraka tombotsoa velively eo anivon'ny fiarahamonina ny fitsitokotokoana. Indrin'izay ao anatin'ny matoan-dady soratry Andry Rarson. Miroso ny asa fanatsarana ny lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-pirenena fahadimy ary tsy maintsy ho vitaina ao anatin'ny fotoana voatondro izany. Efa vita hatrany amin'ny 5.50 isanjato ny bétonnage ho an'ny lalam-pirenena fahadimy eo amin'ny PK2 plus 300 hatrany amin'ny PK21 plus 100. Tsy andrasana fahefana ny fampandrosoana ny kominina ny Manandrina, tsy maintsy atomboka ny asa ary tohizana. Io no nitoky nataon'ny kandida laharana fahatelo Dr Avelson Rina ny mponina ny Manandrina nandritry ny fampelezan-kevitra tany an-toerana. Ary farany sivily iray no maty tao Iran nandritry ny fihetsiketsehana nataon'ny mponina tany an-toerana manohitra ny fiakaran'ny vitsoloka. Anatin'ny krizy ara-toe-karena tanteraka Iran ankehitriny, manoloana ny sazy nomeny Amerikanina azy. Ny andindindreo avy hatrany. Klasy toboko vafaly miarahabantsika rehetra tonga soa indray eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny mikasika ny baolina kitra no isantarantsika ny fampahalalam-baovao. Ny bata fandresena nanoloana ny ekipa ny Etiopia tamin'ny serainy aotra ny Barea de Madagascar nandritry ny lalao tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina androany. Tonga maro ny mpankafy baolina kitra notronin'ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara Andry Rajoelina. Lamina ny fikarakarana no toloran'ny fitondram-panjakana fahatsiarovana manokana ifanevima androany. Henri Florian sy Andry nantenaina. Tamin'ny roa sasany tolakandro no nigadina tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny ekipa malagasy barea Madagasikara notariny mpanazatra Nicolas Dupuis tao anatin'ny hafaliana tanteraka no nandraisany vahoaka malagasy azy ireo. Fifanitsanana hiatrehana ny Coupe d'Afrique des Nations amin'ny taona 2024. Tonga nanome voninahitra ny fotoana androany ny filohan'ny repoblika Madagasikara Andry Rajoelina. Tazana nandritry ny fanafana tena fa vonina tanteraka ny mpilalao malagasy. Teo amin'ny fanombohan'ny lalao teo amin'ny 2 minitra no efa saika tafiditra bola ny ekipa malagasy tamin'ny coup franc nodakany Carolus. Nanindry tanteraka ny ekipa malagasy nandritry ny fanombohan'ny lalao. Teo amin'ny minitra fa 20 no napiditra bola voalohany ekipa malagasy tamin'ny alalan'ny Ryan Ravelson. Ny famalatrany ny fanafiana taorin'izay teo amin'ny rotonta. Nandidina ny minitra 70 ny fanesy ny fanafiana ho andry zareo Etopianina. 5 minitra ny lalaovana, saraka tamin'ny isa irainy ohatra ny ekipa malagasy. Tao anatin'ny fizaram-potoana faharoa, nanova mpilalao ny mpanazatra ho an'ny ekipa malagasy, nivoaka ny kianjo iray Andry Ravelson niditra Dax. Nanindry tanteraka ny ekipa ny Etiopia nandritry ny fanombohan'ny fizaram-potoana faharoa ity.
Minitra 17 tao anatin'ny fizaram-potoana faharoa nanala ny Njiva ny mpanazatra malagasy ary nampiditra ny Voavy Paulin ho fanamafisana ny fanafiana. Na izany aza tsy nanjaka ihany anefa niraitsiray ho andry zareo Etiopiana. Ny famalatrany ny fanafiana teo amin'ny rotonta tao anatin'ny fizaram-potoana faharoa ity. Io isa iray no ohatra io no nentin'ny rotonta ny sarana nandritra ity lalao ity. Ny farany androany ihany koa ny filalaovan'ny kapiteny Fanevema ao anatin'ny ekipam-pirenena malagasy atao anatin'ny hafaliana tanteraka no nandraisan'ny vahoaka malagasy izany fotoana izany. Notoloran'ny fitondram-panjakana fahatsiarovana manokana ny tenany tamin'ny ezaka maro izay nataony ho an'ny ekipam-pirenena malagasy, indrindra fa ny fiarovana ny voninahim-pirenena. Taorian'ny fionana nandritry ny tafafohy ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety, vonina ny anarina ny lesoka ny ekipa malagasy, hoy ny mpanazatra ny Kolo. Fa eo amin'izay lafiny izay hatrany, nanomboka ny maraina dia efa filaharana teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina tamin'ny fidirana hijerena ny baolina kitra Madagasikara sy Etiopia. Nafana ihany koa ny fanohana ny mpankafy baolina sy ny mpanotrana teny an-toerana nandritry ny lalao. Nanatrika sy nanohana ny ekipa malagasy teny an-toerana ihany koa ny filohan'ny Repoblika ary ary ny santionany zava-misy nandritry ny baolina kitra izay. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray no mariana androany tany amin'ny komina Sarobaratry Fanjafaritry Tasy ny fanombohan'ny taom-pambolena 2024-2025. Nambarany filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra izany fa tsy maintsy ho tratra ny fahavitantena arabary amin'ny taona 2024 eto Madagasikara. Andry Rarson. Tsy maintsy ho tratrarina ny tanjona ny amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Io no nambaran'ny filohan'ny Repoblika androany nandritry ny fanamariana ny fanombohan'ny taom-pambolena 2024-2025 totosaina tany amin'ny komina Sarobaratry Fanjafaritra Tasy. Politika fambolem-bary efa vita fantina ny ranana molavola tamin'ny teknisianina teratany sy vahiny no anatanterahany izany. Manana ny toerana manokana eo amin'ny firenena ny tantsaha. Ianareo no mamokatra. Ianareo no mamely ary 5-20 ny malagasy dia tantsaha avokoa. Zay no tsy nataoko ambanin-javatra ny andro androany. Zay andro hoentsika manamarika ny fanikafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pamokarana 2024 sy 2025. Fantatsika tokoa mantsy fa amin'izao vanim-potoana izao no mamarana ny lohatony. Zany hoe taona fanombohan'ny fambolena lehibe amin'ny faritra maro eto Madagasikara isika. Izay no mahazava-dehibe ny andro iaonantsika androany. Ary efa nilazaiko anareo ombeny fa velirano nataoko dia ny hoe tsy maintsy maleo tena ara-tsakafo i Madagasikara. Noho izany dia anampy anareo ary manentana ihany koa anareo rehetra, mampirisika anareo mihitsy mba hiezaka ianareo mba ahavitantsika izany tanjona lehibe dia ny hoe ny fahaleovan-tena ara-tsakafo izany. Ny fanomezan-tanany samy malagasy rehetra no hatratrarana ny tanjona, indrindra fa ny tantsaha malagasy, hoy ny ministry ny fambolena, fiompiana ary ny jono no entina hatratrarana ny tanjona amin'ny fahaleovan-tena ara-tsakafo izay. Antony izay mahatonga ny fitondrana foibe manome tosika lehibe ny tantsaha toy ny fanomezana azy ireo ny teknika, ny masomboly, ny zezika ary ny fodotra-avitrasa ny fandraika amin'ny fambolena manerana ny nosy. Velirano filoham-pirenena zany fa fitantena arabary fa ny fanatanterahana azy dia tsika malagasy rehetra no miara-miombona amin'izay
ny mpamboly rehetra zany a no entanina sy ampokisiana ary tena toanana mba hatratra rahantsika an'izay a izay ilay toerana izay napetraka ny filaletapitrisana telo hetsy sy efatra tapitrisa taonina ny akotry fa amin'ny taona vaovao zany a amin'izao ezaka rehetrarehetra izao dia vinavinaina farafahakeliny any amin'ny valo hetsy sy efatra arivo tapitrisa taonina ny akotry vokatra eto Madagasikara zany hoe 4,800,000 taonina. Efa tena manakaiky dia akaiky zany a zay zany ny taremarika fa manakaiky dia manakaiky ary efa tokony tratra ao anatin'izay zany a ny fahavitatena arabary kely sisa ny vary ao afarantsika ny velany. Tanjona amin'ny taona ho avy iny amokarana 7 hetsy sy efatra tapitrisa taonina vary akotry raha 3 hetsy sy efatra tapitrisa taonina zany tamin'ity taona ity. Ny tsy hanafarana vary avy any ivelan'ny ntsony no tanjona afaka 4 taona. Fa fiara-mientana, firaisampo, firaisankina, ireo no takina amin'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka amin'izao vanim-potoana lalovan'ny firenena izao. Ny mitabe tsy lany mamba, ny akanga maro tsy vakinam-bo, ny tondro tokana tsy mahazo ao. Ohabolana maneho ny fahendren'ny malagasy fahiny izany, fa tsy teraka tombotsoa velively eo anivon'ny fiarahamonina ny fitsitokotokona. Ekena, tsy voatery tovy avokoa ny hevitra fa rehefa ny ampom-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana no kitihana mila mijoro isika malagasy fa iray tsy azo vakiana na zarazaraina. Matoan-dahatsoratra Andry Rarsan. Fotoana izao hanehoantsika malagasy izay fiara-mientana, firaisampo, firaisankina izay. Efa nasehoantsika izao tontolo izao izany tamin'ny firaisampo sy ny firaisankinantsika nanoloana ny fanohanana ny Barea, ilay ekipam-pirenenantsika eo amin'ny taranjah baolina kitra natrany Egypta, izany nateo Mamasina vao ora vitsy izay. Ny alatsinainy fa 20 volana Novembre izao no tontosaina etsy amin'ny lapan'andafiavaratra ny dinika voalohany ifanaovan'ny malagasy sy ny frantsay amin'ny hamerenana indray ho an'ny Madagasikara ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indiana, nosy izay giazin'ny Frantsa ankehitriny ho fananany manokana. Raha tsy ahivina ny Portugais no nahita ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasina indiana ireo, nosy izay manodidina amin'ny Madagasikara no misy azy. Tany amin'ny taona 370 no tafiditra tamin'ny nosy nozanahan'ny Frantsa ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indiana ireo. Betsaka tamin'ireo nosy ireo no notantanina avy eto Madagasikara nandritry ny vanim-potoana na zanatany Frantsay any Madagasikara. Rehefa nitaky ny iverenan'ireo nosy ireo isika malagasy tamin'ny taona 770 dia namoaka fehi-kevitra ny firenena mikambana ny tokony hamerenan'ny Frantsa amin'ny Madagasikara ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indiana ireo. Efa 10 taona teoriana moan'ny firenena mikambana io fehi-kevitra io, mbola tsy nitotosain'ny Frantsa izany mandraka ankehitriny. Izao fitakinan'ny fiverenan'ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indiana izao dia fanehoana ny fiandrianam-pirenena amin'ny Madagasikara sy ny fitiavan-tanindrazana. Tokony iray feo isika malagasy manontolo, ifanometanana ihany koa amin'ny fanehoana ho tsapan'izao tontolo izao fa tia tanindrazana sy manana ampom-pirenena goavana isika, indrindra raha ny fiandrianam-pirenenantsika no voatoitoina. Ho malagasy iray tsy mivaky tokoa ane no aoriana izy dimy rahalahy mianaka solotenantsika idinika ny hamerenana ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasina indiana ireo. Asehontsika izao tontolo izao ihany koa fa fifampidiniana ambony latabatra no takiany vaninandro iainantsika ankehitriny fa efa nilaozan'ny toetrandro ela ny fampiasa-kery sy ny fanaovana barofo. Miroso ny asa fanatsarana lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-pirenena fahadimy ary tsy maintsy ovitaina ao anatin'ny fotoana voatondro izany. Efa vitatra any amin'ny 5,900 ny bétonnage ho an'ny lalam-pirenena fahadimy eo amin'ny PK2 plus 300 hatrany amin'ny PK21 plus 100 ka eton Andretsilavo. Nedinay fotony nanaramaso ny fizotry ny asa fanatsarana ny lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-pirenena fahadimy ny eo anivon'ny ministera Foibe. Fitsirihana ny fizotry ny asa fanaramaso ny kalitaon'ny asa ary fanomezana toromarika samy hafa no natao. Le contrôle zany tsy adversaire le contrôle. Zay zany le resaka. Le contrôle tsy adversaire fantanao fanazavantsika taloha. Le contrôle zany ifagnampy amintsika, hiara-iasa amintsika. Fa tsy hoe
Ivy hoe saka sy totozy ifanenjika aketo. Efa azo ka. Zay le izy. Dia ny zavatra iray a, le contrôle eno ny teny contrôle. Satria mpiara-miasa amintsika ny contrôle. Mpiara-miasa amintsika ny contrôle. Eno izy zavatra tenenanareo dia mba respecteux le izy. Zay fotsiny le izy fa tsy hoe mizara loha telo ny fanatsarana ny RN2 amin'izao fotoana. Loha voalohany Antananarivo Moramanga eo amin'ny PK 30 hatramin'ny PK 72. Loha faharoa Moramanga Bricaville PK 110 hatramin'ny PK 250 ary loha fahatelo Bricaville Tomasina eo amin'ny PK 250 hatramin'ny PK 310. Manomboka amin'ny PK 2 plus 300 hatrany amin'ny PK 21 plus 100 kosa ny bétonnage ho an'ny lalam-pirenena fahadimy. Efa vita hatrany amin'ny 5,7 ny béton ary 5,7 ny pointe-à-temps. Taorinan'le fitsidiana zany natao tamin'ny RN2 zay misy entreprise anankitelo miasa eto dia efa mandeha zany ny asa. Zany hoe efa vita zany raha ny resaka traitement le nid de poule efa vita reny fa niany fotsiny zany le couche-na enrobé eo amboniny sisa fa efa vita zay fa nana problème fotsiny le entreprise zany tamin'le centrale na enrobé zany efa vita izy zao efa mandeha. Ny délai moa zany dia 3 volana no anaovan'zareo azy tratra tsara le izy satria efa mandeha tsara zany hatramin'izao. Tahak'izay koa ny ary amin'ny RN5 zany mampitohy ny Tomasina zany hatreo amin'ny PK 22 zay aloha zany le marché voalohany zany efa any amin'ny 95% zany ny asa any chaussée bétonné any efa 95% zay fa amin'ny sabotsy zany manomboka le pointe-à-temps amin'ny bitume ndraitsika dia tratra ihany koa ny délai efa tena navany sara zareo dia mbola tohizana koa iny hatreny Fenrifest zany mbola tohizana iny fa mandetsika zany manomana an'le marché mikasika an'izay zavatra izay. Mirosony asa ary ho tratra ny fotoana nomena ireo orinasa malagasy na azony tsena na eo aza ny fitsinyrotsakorana izay isan'ny sakana amin'ny fanatanterahana ny asa. Ny sakana zany raha tena marina dia ny orana. Tsika moa zao anatin'ny fahavaratsika zao le orana zany no sakana tsika mba tsy hahafahan'le entreprise satria ohatra ny eto fotsiny zao amin'ny RN2 eto amin'ny Bricaville sy tao Moramanga zany dia avy ny orana maly dia voatery tsy maintsy najanona aloha le asa dia miandry an'le maina io koa le tsy azo atao ny mise en œuvre an'le matériau raha vao avy ny orana raha vao mando le lalana dia miandry an'le maina le izy dia rehefa arivariva teo izy zany nanomboka indray ny reprendre an'izy fa miezaka zareo zany hanahatratra an'izy aminatin'le délai zay efa ny fametrahana zany. Ireo orinasa malagasy izay manana fitaovana ary fomba sy manara-penitra. Resaka hoe pointe-à-temps bitume natao sy resaka réfection localisée chaussée zany le tapin-dalana mihitsy raha vao tsy manana an'ireo centrale na béton reo izy manana compacteur sy ny sisa fa le ny entreprise gasy reo entreprise gasy daholo nahazo andreo ankoatra ny kolasy moa zany maro amin'ny loha voalohany loha 1 ary manjakaliana ary makany Antananarivo zany dia tena efa manana matériel complet zareo zany tena marina ary zay no mahatsara an'le atao hoe metsika asa le entreprise dia tokony s'investir izy ao anatin'izay matériel zay mba ahafahana zany mampiroborobo le orinasany zany ary ahafahantsika manana qualité amin'le asa na resaka hoe raha anao tapin-dalana antsika le chaussée dia raha vao tsy manana le matériel dia tsy tafavoaka tsika. Ho an'ireo mponina ho tetezam-bary ohatra raha adiny roa ny fotoana lany akaranao Tomasina teo aloha tsy misy afa-tsy 30 minitra zany amin'izao fotoana. Afa-po ary afa-pahasahiranana ireo mponina mampiasa ny lalana. Isoragna betsaka aloha ny vaoan'le mpitondra fanjakana mba nahavita lalana satria sahiragna be ny vahoaka ka mba mangataka aminanjy ray lalambe mba vita fô mba mangataka aminanjy ndraiky zay mba manososika le zavatra hafa ndraiky zany mbo arahatakataka bazary zany ndraiky zany zavatra mba angatany amina filohampirenena sy ny mpitondra isan-karazany akao ny commune Tetezambaro. Rehefa vita ny Tomasina Tetezambaro itoy hatrany ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy. Izany amin'iny fa tato anatin'ny andro maro ahitana fanotofatany etsy Andotapenaka. Araka ny vaovao voarain'ny mpanao gazety dia tsy nahazoana lalana io fanotofana io izay anatin'ny tanimbary tanteraka. Raha ny hita teny an-toerana ihany koa tsy nisy ny taratasy maneho ny fahazon-dalana azo na izany eo amin'ny toerana voakasika na ny eny amin'ny fefy misy ny asa. Mpiasa vitsivitsy ankila no hita maneho ny asa tamin'ity androany ity. Hotanterana aminao ato anatin'ny fampahalalam-baovao ihany moa ny mikasika izany ary ezakazaka vaovao eny anivon'ny tompona andraikitra eny koa ny mpanao gazety mikasika ity raharaha ity. Izany amin'iny fa hiaina oram-baratra sy rivotra mahery ny tapany atsimon'ny Madagasikara nanomboka
mamaly izany ary farana rampitso araky ny tatitra azon'ny BNGRC avy amin'ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Distrika maro any amin'ny faritriny araka izany no atahorana ho tratran'ny ranotrampo sy ny tondra-drano indrindra ny faritra manamorona ny renirano. Ivresara. Voakasiky norambaratra sy rivotra mahery ny tapany atsimo Madagasikara nanomboko maly. Araka ny tatitra azo ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary sy ny tandy indrondoza na ny BNGRC avy amin'ny foibe famantarana ny toetrandro. Saika voakasika avokoa ny faritra any ny toerana manomboka Morondava miazo any Toliara hatrany Vangaindrano. Natombana ny farana rampitso azy zany distrika maro ny tandy indrondoza amin'izany. Na hoe risque mety hitranga amin'izany dia mety hisiany ranotrambo na crue éclair izy ny teny frantsay. Ny tena mety voakasika io dia amin'ny distrika ny Betioka atsimo sy Ampany Andrefana. Ny resaka ranobe kosa na mahazatra antsika amin'ny teny frantsay le hoe inondation dia zay rehetra faritra rehetra manamorona renirano dia mety hiseho tampoka zany. Fepetra maro ny tokony ho raisina manoloana io isorohana ny loza mety hitranga izay antsoina fiaraha-mietany mpisehatra isan'ny tokony. Tsy asiana olona mihitsy ny ambony ranomasina rehetrarehetra. Misy koa ny olona amin'ireny ataoko hoe hôtely na trano fandraisam-bahiny reny ambony ranomasina iangaviana re tompoko mba tena miala aloha mahatonga ny rapitso satria ny zavatra mety hitranga mety tsy fampoizina ka aleotsika mitandrina ao anaty ny 27 ora farafahabetsaka na 2 andro mahery kely toy izay hamoizatsika ny aina ka noho izany esorina daholo izay zavatra rehetrarehetra azo bataina any amin'ireny faritra reny. Ankoatra ny ora mikija itsoka mafy ihany koa ny rivotra ny antoerana izay ananika ny 50 hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora ka isan'ny voakasika izany ny faritra atsimo andrefana atsimo ary atsimo atsinanana. Ny fampalalam-baovao toy ny vaovaon'ny fampelezan-kevitra sy ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka doka vatritsika. Yes, I feel good. Oh yeah. Yes, I feel. Ianao koa mandraisa anjara amin'ny tombola amin'ny vola ary mahazo 100,000 ariary be zao. Amin'ity herinandro ity manangona vola amin'ny vola épargne dia avy hatrany dia mandray anjara amin'ny fisariana ianao. Tsindrio fotsiny 10 étoile 1 dièse. Vola tsotra aingana azo antoka. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. L'applicateur Cirage Express Baran, l'applicateur Ravi Bleu Blanc Baran, le lait de soin Baran entretient, protège vos sacs et vos chaussures. Baran, ma marque, mon style.
J'aime Iti parce que c'est onctueux, consistant et crémeux. Pour le bien-être de mes enfants, je fais confiance au yaourt Iti pour leur apport en vitamines, protéines et calcium. Et c'est naturellement bon. Iti, c'est mon équilibre à moi, car j'ai besoin d'un aliment sain et nutritif. Yaourt Iti, le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt Iti, naturellement bon. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Attention, on ouvre. Action! Pour ma maison, j'ai toujours confiance en Batimax. Et hop, je profite de cette immense occasion. Super! Plus de cadeaux surprises pour des achats en lot. Chez Batimax, on déstocke de 30 à 70% sur des milliers d'articles. Que demander de mieux? Offre valable jusqu'à épuisement de stock de notre showroom. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mi amigo, laisse-moi te présenter une marque espagnole. 1 litre pour la casa, 2 litros pour el pique-nique, 330 millilitros pour el goûter. Roubert, en français c'est jus vert. Jus vert, nectar de fruits, sans sucre ajouté. Ce sont des drones! Des drones! Ne bougez surtout pas! Je viens vous rejoindre! Ils foncent droit sur vous! Vous devez plonger! Debout! Allez! Monsieur, on doit tout de suite aller sous l'eau! Une tentative d'assassinat sur le président a eu lieu. Mike Banning, vous êtes accusé d'avoir tenté d'assassiner le président des États-Unis. L'ange gardien du président est maintenant détenu. Vous voyez pas que c'est un coup monté? Vous avez un appel à prévirer de Mike. Araky mbonda nossa teo iny dia Angel Hosfolen no ahorona tsara rainy eto amin'ny Kolo TV annual. Fotoizantsika ny fampahalalam-baovao mikasika ny fampielezan-kevitra. Vonina tanteraka ny kandidana Nandria Tsitohaina hilatsaka ny sehatra hitondra fampandrosoana sy ameriny indray ny lamina ho an'ny tanàna Antananarivo. Asa Fatsikabary no ilaina hoy ny nambarany ity kandida laharana fahaefatra ity. Fabrice Razanadrabe. Nandritra ny fidinana fotony izay nataony kandidana Nandria Tsitohaina tao amin'ny boriboritany fahadimy, hita fa saika efa potika daholo ireo foto-drafitr'asa eny an-toerana izay tsy nisy nanajary ny taona maro. Vonina tanteraka ny kandidana Nandria Tsitohaina hilatsaka ny sehatra hitondra fampandrosoana sy ameriny indray ny lamina ho an'ny tanàna Antananarivo. Nalahelo aho tonga taty. Nandeha tamin'iny lalan'iny. Fotaka fotsiny. Ny faky dia niveriny. Ny buste tonga aty. Ny dabapakotra ao. Fa nareo ve tsy sy nikarakara nandritra ny 5 taona e?
misy milaza fa manana programa hoe anamboatra ny Antananarivo. Ny eo ihany ny eo. Mandritry ny 5 taona izy tsy nanao. Ino no mampanentanay manomboka ny 5 taona ho avy? Prokaty. Alao amboarintsika zany. Atomboka avy hatrany ny asa fanamboarana ary nanambarany kandida ben'ny tanàna na Nandriatsitohaina. Tsika tsy miandry commune zany fa tonga dia ho apetraksika anjily. Mety? Amin'ny enandro avy ny photo, tonga dia ho apetraka eo. Zay, mentsika asa mahasoa vahoaka. Fako raovintsika. Na fako amin'ny Facebook koa raha mety ho raovintsika. Efa manomboka mandeha fa misy olona tsy manana programa dia tsisy afa-tsy manaratsy olona ny ataony any anaty Facebook ihany. Antananarivo madio, Antananarivo mandroso no tanjona ho an'ity kandida ity izay mitondra ny laharana faha-4 amin'ny bileta tokana ny 17 ny volana Novembre ho avy zao. Fa tsy andrasana fahefana ny fampandrosoana ny komina ny Manandrina, tsy maintsy atomboka ny asa ary hotohizana. Io no tokana ataon'ny kandida laharana faha-3, Dr Ravelo Sandrina, tamin'ny pon'ny Manandrina nandritry ny fampelezan-kevitra tany an-toerana. Isan'ny atao laharam-pamena araka izany ny fiahina ny aratsy sosialy, ny ponina sy ny fananganana fototra-afitrasa. Ivy Richard nanao fanadihadiana. Dia be mamakivaky ny komune Manandrina. Firesahana mivantana amin'ny vahoaka eny fotony. Io nanohizan'ny Dr Ravelo Sandrina, kandida ho ben'ny tanàna ny Manandrina mirotsaka amin'ny anarany antoko malagasy miara-miainga, ny fampelezan-keviny androany. Nandritra izany no nampafantarany kandida laharana faha-3 Dr Ravelo Sandrina ny programa an'asany ampandrosoany ity komune ity. Isan'ny songadina manokana ny fanatsarana ny lafiny sosialin'ny mponina ao Manandrina, toy ny fizahana ara-pahasalamana amin'ny teti-vohitra sy ny maro hafa. Maro ihany eto Manandrina tanora nefa sy anasa izy ireo ka dia zahana zany sy ny fampifanatao zavatra toy ny zaitra moa zany ho an'ny vehivavy, eo koa ny asa tanana ho an'ireo ankizilahy izay tsy anasa. Dia eo ihany koa ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra satria moa zany isika dia fampisozatsika dia mpamboly daholo ka dia izahana zany nanamboatra ireo kanalina ifarana lakan-drano sy famatsina rano ireo tanimbary mba hampivelarana ny tanimbary izay volena. Eo ihany koa ny famatsina zezika ho an'ireo mpamboly. Tsy andrasana fahefana ny fampandrosoana ny komune sy ny asa fanompoana ny vahoaka hoy ny kandida laharana faha-3 Dr Ravelo Sandrina. Maro ny asa efa natomboka ary hotohizana hatrany toy ny fanamboarana ny lalana manerana ny komune. Mazava be ngamba fa hitantsika amin'izao fa eto ny fitaovana izay anamboarana lalana. Izay tsy miteny hoe tsy famboarana zavatra akory anatin'ny propagande fa ao indrindra ny tokony ampisehoana hoe mahavita zavatra olo anankiray mba isorany amin'izay asa ataony rehefa eo amin'ny komune izy. Ka noho izany dia efa tonga eto ny kurateur izay anao ny lalana rehetra eto amin'ny komune Manandrina zany. Ho pasoranay izy io ary rehefa avy eo zay dia ametraka ny pafy eo amboniny rehefa ao anaty fitondrana. Tokony ho nataon'ny kandida Ravelo Sandrina ny pon'ny Manandrina nandritra izany. Tsy maintsy tanterahana araka ny fampanantenana nataony asa rehetra raha ny fanazavany ho fametrahana ny Manandrina ho isan'ny komuna fitaratra eto Madagasikara. Antso araka izany no nataony ho an'ny pon'ny Manandrina ifanometana anazy. Anatanterahana mandritra ny fifidianana izay atao ny faha-7 Novembre ho avy zao. Favona ny tondra fampandrosoana ho an'ny komina Kadinandrina ny kandida ben'ny tanàna izay natolotry ny antoko malagasy miara-miainga, lalaina, rakotonandrasana. Maro ireo fandaharan'asana izay hitondrana fampandrosoana ho an'ny komina. Fabrice Razanadraibe no mitondra fanazavana. Nandritra ny fitsidiana ireo fokontany maro teto amin'ny komina Kadinandrina, tsapa ny fijalian'ireo mponina amin'ny tsy fahampian'ny fototra-afitrasa eny an-toerana. Vonina hitondra fampandrosoana ho an'ny komina Kadinandrina ny kandida ben'ny tanàna izay natolotry ny antoko malagasy miara-miainga, lalaina rakotonandrasana izay mitondra ny laharana faha-2 ao amin'ny bileta tokana.
faindohan-draharaha amin'ny fandaranasany ny fahasalamana izay efa natomboka tamin'ny fanatsarana ny tombom-pahasalamana eny an-toerana, ny fampianarana, ny fandriampahalemana, ny lalana ary ny sosialim-bahoaka. Voalohany amin'izany tsika haitsika izany fampandrosoana tadiavina voalohany koa tsika firy la numéro firy tsy aivina efa maro ireo foto-drafitrasana sy fanatsarana sy fanamboarana ny tontolo-saina raha ny teto amin'ny kominin'Ankadinandriana. Manentana ny vahoaka an'Ankadinandriana araka izany ny kandida lalaina Rakotonandrasana hifidy ny laharana faharoa amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny 17 volana Novembre ho avy izao. Fantaterana androany fahenina amby folo ny volana Novembre androany andiany fasivy ny hetsika Tanamaro. Samy nanana ny fomba nanamariany azy ireo ministera nandray anjara saingy tokana ny tanjona anatin'izany dia ny fifanomezan-tanana sy ny fitiavan-tanindrazana. Yves Richard. Miditra amin'ny andiany fahatelo ny hetsika Tanamaro. Andro n'olom-pirenena natokana namafisana ny fifanomezan-tanana sy ny fitiavan-tanindrazana. Mitoetra ny fandraisana anjara amin'ny ministera samy mpandraram-panjakana isan'ny tokony amin'izany, ka isan'ny nanefa ny adidiny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-pinienana sy ny asa vaventy, izay ny safidy ny LTC amin'ny filoha anaovana ny Tanamaro. Ny asa natao teto androany zany nanamboatra ny nanadio ny ivelany, dia nanamboatra ny zaridaina ivelany, dia nandoko salle de classe misy 10 zay no natao androany, dia misy ambony le loko zay avy amin'ny ministera dia menanjareo amin'ny tany azy anaovany roatra ka mbola misy efitra hafa zany zay mbola tsy voaloko dia zareo indray mamita azy. Mitohy ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny Tanamaro ho an'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Nosafidiny manokana androany ny valan-javaboary Tsimbazaza noho izany mitahiry ny harena voajanahary maro ary manandanja amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany eto an-drenivohitra. Fanadiovana sy fanatsarana ny foto-drafitrasa teny an-toerana arak'izany no nanamariany ny Tanamaro tamin'ity andiany fasivy ity. Anisan'ny fananana iombonana izay tokony karakaraintsika satria anisan'ny toerana be mpitsidika indrindra eto Antananarivo ny parka Tsimbazaza ary tena mila fikarakarana. Efa misy ny fikarakarana ataon'ny olona ato toerana tsy hoe tsy fikarakara koa izy ity fa misy an'izay hoe fametrahana fahatongavan-tsainy ny samy olom-pirenena ihany koa hoe atsika ity parka ity dia izay no nanaovana ny Tanamaro ety amin'ny parka Tsimbazaza androany. Samy nanana ny fomba nanamariany azy ireo ministera samy mpandraraha manerana Madagasikara. Nandray anjara tamin'ny andiany fasivy ny Tanamaro ity, saingy tokana ny tanjona anatin'izany dia ny fifanomezan-tanana sy ny fitiavan-tanindrazana, hikolokoloana ny fananany iombonana ho an'ny tombotsoany tsirairay. Na solosaina miisa 10 fanatsarana ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa eto Madagasikara. Isan'ny nahazon'izany ny tetikasa piftika sy ny opta na ny olom-pirenena tompon'andraikitra. Ankoatra ny fifehezana ny teknôlôjia, tanjona ny amprisina ny tanora hiditra eo amin'ny sehatry ny fandrarana. Fanadihadiana ny Yves Richard. Ny sitraka solosaina 10 isa tamin'ny alalan'ny tetikasa piftika na ny point d'information et formation utilisant les TIC sy ny optana ny olom-pirenena tompon'andraikitra amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa eto Madagasikara. Anamafisana ny sehatry ny fandraharana ny fampitaovana hoy ny filohan'ny filankevim-pitantana ny piftika. Fa miaina amin'izay zany ireo tanora ary atoro mihitsy koa amin'ilay hoe loharano pahalalana ho an'ny olom-pirenena te hivoatra ny resaka TIC satria io na resaka fotsiny hoe sabotsy ohatra efa fitanao misy groupement olona te hianatra momba ny fambolena voanio na vanille dia afaka izao ny participation dia izay zany dia efa ampianarana koa hiditra dia io participation io isy hipetraka hoe tia hananganana cyber izay hividianantsika imprimante na hividianantsika projecteur fa tsy hiandry foana zany hoe hiandry fanampianana hiandry fanomezana avy any amin'ny fanjakana foibe. Zava-dehibe manoloana ny fanatontoloana sy ny fivoaran'ny teknôlôjia ny fanomezana solosaina sy ny fisehan'ny tetikasa piftika na ny point d'information et formation utilisant les TIC toy izao. Zava-dehibe tokoa zany ny fahazahoana an'izany
point d'information sy formation zany na ny piftika ahafahan'ny ankizy mandray ny fanomezam-baovao ary indrindra ihany koa ny fampiofanana tsy ho an'ny ankizy mpianatra rery ihany fa raisina ohatra zao ny ao amin'ny LTP akazonany ny mpianatra misa 700 ny formateur ny mpampianatra ny personnel misy hatrany amina 35 530 any eo koa moa zany leo sehatra tsy miankina manodidina iary sitraka ny fanomezana solosaina mba mitetika asa pifitika avokoa ny sekoly fampianarana teknika sy arakasa eto Madagasikara na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana na ny mpianatra nareo mpanabe isan'ny mampiavaka ny solosaina ny fisinina ny tota-kevitra maro mahakasika ny fananganana tetikasa ho fanatsaran'izay sehatra ny fahandraran'izay hatrany tontolon'ny fahasalamana kosa indray maro amin'ny manana aretim-po eto Madagasikara no tsy mahatakatra ny sarany fitsaboana izany io no antony ijoroany AMCMR na ny assistance malade du Madagascar à Réunion misitraka fanafody aretim-po maimaim-poana avokoa ny kamana rehetra ao amin'ity fikambanana ity fanatetiana anamaivana ny fitsaboana ho an'ireo manana aretim-po io no tanjona napetraky ny AMCMR na ny assistance malade du cœur Madagascar Réunion fikambanana izay eto Madagasikara sy any La Réunion entina natotsan'izany manome fitsaboana fo maimaim-poana ho an'ny mpikambana rehetra izy ireo dia manampy ny olona momba ny paperasy raha ohatra ilay olona ka mila évacuena opérena any ivelany dia manampy azy zay araky ny paperasy faharoa manome zahay fanafody an'izay olona manana traitement ny marary fo tsindriko eto fa ny marary fo fa raha ohatra izy misy hoe misy tension na misy diabète matetika ireo miaraka dia raha misy ao aminay dia manome zahay fa misy apahany vidiny alohan'ilay olona 10% ny vidin'ilay fanafody ny fanafody tension sy ny fanafody sy diabète fa ny cœur zany nomenay an'ilay olona maimaim-poana raha ohatra izy ka miditra membre ny afana miditra membre dia tsotra indrindra nanaovanay azy sary tapaka roa ny ilainay dia 10 000 ariary isa-taona zay no fidirana membre ao anatin'ny AMC raha ny fanazavana afaka miditra ho mpikambana avokoa ny rehetra rehefa mahafeno ireo fepetra ireo tontolon'ny fahasalamana izay hatrany manodidina ny 500 no voan'ny diabeta eto Madagasikara raha ny tatitra farany manano sarotra ny fitsaboana ny sarany izany raha ny fanazavana manoloana io nanatotosa hetsika fitiliana diabeta maimaim-poana androany ny folo alin-dahy fanadihadiana manodidina ny 500 no voan'ny diabeta eto Madagasikara raha ny tatitra ny taona 7 olona ray isaky ny 7 sekondra no maty vokatry ny aretina ankehitriny araka ny navoaka ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé manano sarotra ny fitsaboana ny sarany izay ambony eto Madagasikara ary mety mahatratratra amin'ny 2 hetsy ariary isam-bolana ankoatry ny fitsaboana tsy sakatry ny maro ihany koa ny sarany fitiliana entina nampiana amin'ny fiadinany aretina ary ho fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny diabeta nisy ny hetsika fitiliana maimaim-poana nikarakarain'ny folo alin-dahy ary niarany ominantoka tamin'izany ny Lions Club androany ny fahasalamana ny voalohan-karena ka izay ao anatin'ny folo alin-dahy izay ao anatin'ny folo alin-dahy efa misy manao fitaizana ara-batana kanefa na izalaty zany tsy afaka manatotosany andraikitra ny fiangonana vahoaka sy ny fananany zay raha ohatra ka tsy manana fahasalamana tomady tsy manana vatana salama araka ny fitenintsika anazy misy ny fitsirihana diabeta teo ny zavatra salan'izao tsy eo anay miaramila rery tsika niarana hita fa irahana vahoaka manodidina eto raha tsy haivina raha nitatitra teo anivony amadiana ny andia malagasy sy miady amin'ny diabeta marary manodidina ny 10 isam-bolana no voatery tapaha-tongotra no io aretiny io ao amin'ny amadia faravohitra manodidina ny 2.3 alina amin'ireo marary ny diabeta ihany koa no tonga mitsabo tena eny amin'ny amadia tamin'ity androany ity ankoatra ny fitiliana maimaim-poana nisy ihany koa ny hetsika fanomezan-dra sy ny fijerena maso maimaim-poana fatotosandroany ny fisarihana ny grande tombola niarana tamin'ny ABC Ivandry loka telo lehibe no nozaraina tamin'izany ka fivanianana herinandro any Maurice ny loka voalohany Ivrichard androany no tontosa tetsy amin'ny ABC Ivandry ny fisarihana ny grande tombola tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny fankalazana ny tsingeritaona ny tranombarotra lehibe ity
lokatelo lehibe no nosariana tamin'izany ka groupe électrogène 5 kaviany loka azony fahatelo fanarenana manontolo ny toeram-pidiovana no azony faharoa ary farany loka voalohany izay tapakila ho an'olon-droa makano Maorisy. Laran'ny facture FAA 507 444 lehilahy le izy raha fahitako azy a raha Noely manana dimy tsy lavina. Nisy ihany koa ankoatra ny fihenam-bidy goavana nataon'ny ABC Ivandry androany izay tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny tsingerin-taona ny hatrany. Manasa ny rehetra hitsidika hatrany ny ABC Ivandry araka izany ny tompon'andraikitra arabarotra ary toky hatrany no nataon'izy ireo ho an'ny kalitaon'ny entana omeny ny mpanjifa. Tontolo hafa eto Antananarivo renivohitra indray no entina aminao anatin'ny fandaharana lalino izay arahinao eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV raha mipitso amin'ny 7:00 ny afikirakirana n'ireo pneu na kodiarana efa tsy miasa ao amin'ny fiara intsony ary ao arifitrany ny santionan'izany. Fahita ombenombieny ny pneu efa tsy miasa intsony raha ny eto Antananarivo renivohitra manokana. Porofon'izany ny fahitana ireo mpitokona. Tsy miandry ela, na andro na alina, mahita pneu hodorana avy hatrany raha vao mihamafy ny fitokonana. Naiza naiza ihany koa ahitana pneu tsy miasa amin'ny fiara intsony ampiasain'ny olona. Ipetrahana, anamboarana lalana, atao rindrina isakana ny tany tsy hiotsaka, anaingoana zaridaina, iarovana ny fotokazo sy ny sisa. Hatramin'ny mpitarika sarety, mampiasa pneu sola avokoa. Le pneu kely somary na miala amin'ny sprinter na miala amin'ny Mazda reny maty le izy tsy ampiasain'izy ireo intsony. Afaka ilainay sarety atao frein satria rehefa midina dia miteraka accident satria ny tanana tsy madresy an'iny dia vatan'olombelona. Rehefa mikasoka amin'ny goudron izy dia memora fandehan'ny sarety sady mba afaka tsy miteraka accident zay. Rehefa sola izy dia matetika soloina ihany rehefa sola satria mafotoana lan'le goudron izy dia soloina. Dia afaka ampiasainay foana izay pneu maty atao an'io mba tsisy very zany izy. Nareo hoe mividy amin'ny fotoana tsy mividy ka fa matetika eo mpanao pneu ireny dia efa tsy ilaintsony. Dia efa hoe donc anary aujourd'hui izy dia efa hoe io ampiasainareo dia efa alaina fotsiny. Endrika hita aty ivelany ireo ary endrika voalohany andraisana ny pneu tsy miasa intsony. Fa misy endrika faharoa mamelona fianakaviana maro tsy hitany ankamaroany mason'ny olona. Ny fanodinana ireo pneu tsy miasa intsony. Izany hoe lasa kora fototra anaovana asa tanana ny pneu efa sola. Ohatra amin'izany ny fakana fingotra, vy anaovana vovo, arendrina, totam-boalavo, vy fitonoana masikita, anamboarana kifafa, kapa, parabo ho an'ny fiara sy moto, sy lime block, frein ho an'ny bisikleta sy ny maro hafa. Tsotra ny zavatra misy. Ao ireo mpanangona pneu tsy miasa intsony amin'ireo orinasa na tompona fiara. Ao ireo maka fingotra ary ao ireo tsy maka afa-tsy ny vy ao anatiny. Eto Andohatapenaka, mividy sy manangona pneu tsy miasa intsony amin'ireo orinasa no asan'izy ireo. Dia izay koa no antsika amin'ny maresaka iraisam-pirenena. Sivily iray no maty tao Iran nandritra ny fihetsiketsehana nataon'ny mponina tany an-toerana manohitra ny fiakaran'ny vitsoloka. Anatin'ny krizy ara-toe-karena tanteraka Iran ankehitriny manoloana ny sazy nomeny Amerikanina azy. Fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Toerana maro no ahitana fihetsiketsehana nanomboka omaly tao Iran manohitra ny fiakaran'ny vitsoloka amin'ny opapan'ireo mponina. Vokatrio, iray no fantatra fa namoy Inde raha nitatitra vonjy maika. Ankoatr'izay, maro ihany koa ireo naratra mafy noho ny tifitra nataon'ny mpitandro ny filaminana azy ireo. Betsaka ankilany ireo lalana tapaka noho ny fanakana an-dalana amin'ny alalan'ny fiara ataon'ny mpanao fihetsiketsehana. Isan'ny ahitana izany ohatra ny Aoteran. Tsy afaka mamaly ny fangatan'ny mponina nefa ny governemanta raha ny zava-misy any an-toerana anjerena treto. Antony mandalo krizy ara-toe-karena tanteraka Iran ankehitriny noho ny sazy nataon'ny Amerikanina azy ireo.
nangataka ny hanafoanana ny fepetritra famitombona ny vitsy-solokio ireo solombavamboaka sy mpitondra fivavahana samihafa any an-toerana. Efa andalana amin'ny fikirakirana ny tolo-dalàna vonjomaika mikasika izany ny solombavamboaka entina nirena ny governemanta amaly fitakiana io. Dia izay ankoa tompoko klasy tompoko vava namarana amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alin'ity angasitrainy ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté ni Vaovao. Luxor, le plaisir du confort. Nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ni Vaovao.